J'ai rencontré Ounzaniri Nakalambumam qui m'a raconté l'arrivée du rap à Madagascar. Dans ce nouvel épisode de Storyton Focus, Tongnat, pionnier du rap malgache, revient sur les premiers pas de la culture rap dans le pays. Quel était alors l'âge d'or du rap à Madagascar? Quels rappeurs sont selon lui nos vrais symboles nationaux dans le rap? Se considère-t-il avec Falombe Fulfengtil parmi ces symboles? Manque-t-on d'originalité dans notre rap ou faut-il viser l'international coûte que coûte? Bref, où en est le rap malgache aujourd'hui? Abonnez-vous en cliquant sur le bouton s'abonner pour soutenir notre chaîne et notre travail. Bonjour Tong et merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu peux te présenter? Ok, Tongnat ny anarako avy amin'ny hoe Native Tong de rappeur za efa nanomboka tamin'ny 1997 fa niditra tao anatin'ny sehatry ny hip-hop taona 1997 amin'ny Mampapandi nandiha tao anatin'ny tarika hoe MyBC tamin'ny taona 1997 io tarika io efa nisy efa talohan'izay fa taona 1997 za natsoindrareo ao anatin'le tarika de ny taona 1997 nanomboka teo no nirapy sy nametraka an'le anarana hoe Tongnat hatramin'izao. Depuis quand baignes-tu dans le rap malgache et est-ce que tu te considères comme un pionnier avec 18.3 à Madagascar? Afaka lazaina an'izay tsy tokony salasala akory ary anaiky an'izany tenenao zany fa satria anisan'ireo nanomboka tany amin'ny namakilay tany amin'ny taona 9 mihitsy ny tenako de raha ho tantaraina daholo le izy somary lavalava fa raha omenareo fotoana moa de tantaraiko mihitsy. En 1992, la télévision nationale diffusait le premier titre de rap malgache, celui de Daop, Oksay, et pourtant, dès les premières années de 1980, la breakdance dominait encore largement la scène, bien avant le rap. Et ma question est que, comment alors le mouvement hip-hop est-il arrivé à Madagascar et comment le rap, plus précisément, en tant que mode d'expression essentiellement musical, s'est-il distingué et popularisé au-delà de tout cela? Natongava ny hip-hop teto Madagascar de tsisy afa-tsy tamin'ny fahita lavitra ary tamin'izany tsy nisy afa-tsy hoe TVM faraparan'ny taona 20 sy fiatombohan'ny taona 90 teo de ny danse ny tena nandelo ny voalohany indrindra de aveo ireo tarika nandihy sahala amin'ny Daop azotra MC Imbozy izy tamin'ny nandihy de lasa Daop aveo rehefa nirapy amin'izay za tao anatin'ny MyBC de nirapy amin'izay MyBC aveo fa indray tsy évident andretrarehetra mety mahay mandihy tsara be mihitsy le olona anankiray fa tsy hahay mirapy izy tsy évident le izy zany de ny rapy raha hoe ny fitadidiako tamin'izany mbola kely de nieritreretina tamin'izany ohatra hoe ny gaggers izay foeta ty aoriana nanao humour izy ohatra ny nanahary ihany koa nanao humour Yakatrakatra ny tosidra itekitina ny tosidra yakatrakatra ny tosidra itekitina ny tosidra yakamety ny zany le rehetra fanpanao sametimety amin'ny alalan'ny rapy ohatra ny nataondry fa aminary zareo tsy rappeur fa ohatra ny nataon'le inconnu zao ohatra nanao rapy amin'ny alalan'ny humorindry zareo izy fa zareo koa tsy hoe rappeur nanao rock koa raha les inconnu fa tsy hoe rocker izy de ohatra zay ny natongavany rapy fa ny influence voalohany indrindra tonga teto de ny G-Funk, ny rapy West Coast, ery fanaondry Snoop Dogg, ry Dr. Dre, Warren G sy ny sisa reny influence tena tonga voalohany indrindra teto zay vao tonga amin'izay ny influence new-yorkais teto amintsika zany de anisan'ny tarika tena hoe rapy amin'izay nanomboka ny tarika Fab, ny Daop, ny Tribe koa ngamba ny afaka teneniko an'izay
napalaza sy nanomboka ny vulgariser an'le rapy a dia ny 2023 tany amin'ny faraparan-taona 20. Inoko lesy fa mety araka amikena angamba lesy le job fa anao samy tiaga amizay lesy dia kapoka sovaly dia tengina ka lesy ohatry ingary jos verbec tikenao tena tikenao mbola tikenao manafotana Entre 1992 et 1996, de nombreux groupes ont émergé dans Bogota, Diocèse, Chaupoan et bien d'autres. Le rap a alors vraiment explosé. Comment se caractérisent alors les textes de cette époque, sachant qu'aujourd'hui on parle essentiellement d'amour de la société? Ny fiatomboany ny rap dia ny revendication tena tsapako kokoa satria ianao zao ohatra ny teny teo hoe daop le okzay fa nytadidiko indrindra tena nivoaka sy tsapan'ny olona dia le lohateny-draharaha tamin'izany hoe maimbomaimbo miresaka amin'ny politika sy ny zavatra ara-tsosialy hoe misy zavatra tsy mety ao anatin'ny mandon'ny politika sy ny fitantanany eto amin'ny tanàna. Zany efa zany tena niresahana tamin'izany fotoana zany fa eo anilan'izay koa ny ego trip iny tsy miala amin'ny inona moa zany famoronan'ireo rappeur tany am-boalohany hatramin'izao mbola mipetraka foana zay le ego trip le fanomezana fizarana le hoe fatokisa-tena zay amina le ego trip fa tsy faly ny zesta fotsiny hoe zan grand raha ny teny rappeur tamin'izany hoe za mahay za mafy be dia miassume an'izay izy dia misy travail miaraka amin'izay koa any ambadika any fa tsy tenitenena fotsiny izy avy eo nyresaka fitiavana tsotra mananofo be vena zany serie film fitateraka zany tenao volantately amin'ny Hollywood nisy ihany koa tamin'ny taona 20 ka raha ny tenareo anarana maromaro teo iny ianao iranto dia te apatsiaha kely fotsiny hoe tamin'izany fotoana teo manodidina 5 nisy collectif voalohany indrindra nitsangana teto Madagasikara hoe Kvandouna. Dia tao anatin'io any rappeur maromaro teto andrenivohitra sy tany amin'ny faritra sahala mipikambana ny daopa zao ohatra tsy tarika loatra tsy inona natao tao anatin'io Kvandouna io fa le rappeur le olombelona tao ohatra Xta, Benjir, Blaze, Chaupoan, Doublene, si Slam Jazz sy ny maro hafa tsy voatanisa zay. Et puis, continuons dans les années 1990, soit une période fortement marquée par plusieurs crises politiques, le rap a-t-il été plutôt perçu comme commercial ou révolutionnaire, où on parle d'émancipation déjà ou de liberté ces temps-ci? Tany amin'ny voalohany indrindra aloha ny rap tsy nisy an'izay resaka izay mihitsy hoe commercial le rap na ahoana satria tamin'ny voalohany indrindra tsy nisy fitaratra hoe ohatry ny ahoana zany hira rap gaz commercial hoe zany hoe ho tiany tena sarambabem-bahoaka zany tsy nisy zay fa samy nanao ny tiany le filinany ny tarika sy ny rappeur tamin'izany fotoana zany dia avy eo nisy ny nipoaka be avy eo dia nisy ny crise nandalo tamin'izany fotoana zany ny tenany mpanao rap wasalatry ho tany feno ho zaridaina lavorary lay tontolo amboarina ho idealy siganao lesy tonga fokinao lesy krotokroto be afahany ty fatamisy tenany mpanao rap fa mety hoe ny tena marina amin'ilay izy tsy tena hoe miparitaka be fa tao anatin'le communauté ihany le izy misy vokatra maromaro mihitsy tao fa tao anatin'ny communauté rap ihany le izy no niodina fa nisy nivoaka tao anatin'izany sahala daopa moa zany zao lasa voateny foana fa anisan'ny référence ry zareo raha vao resaka politique zany sahala amin'ny lohateny hoe itikitika tsy mandindihy foana izy zalahy zay fa ao raha andele tomani fa mola wavyo yani le mam fanate
averiko ihany teneko teo mbola tsy tonga tamin'le sehatra hoe commercial ny rapy fa mbola tao anatin'le fitolomana ny rapy koa tamin'izany fotoana zany mozika vaovao ho an'ny malagasy de soit izy tonga de tiany olona soit izy tsy tiany olona mamanzana na tetsy rasati mamanzana mamanzanako mamanzana radakitsy tota tsakdifa mamanzana 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 fa sitona ny curiosité à malagasy le mozika rapy par rapport amin'ny le soratan'ny les rappeurs zany le afatra ao anatin'le izy de tondra azo lazaina ihany satria tamin'izany moa tsy misy Facebook de tsy tataratra be loatra hoe ohatrany ahoana ny retour ny zay maheno anazy fa azo lazaina ihany hoe anisany véhiculé an'le hoe zay liberté zay ny rapy satria raha nisany mozika tena nasahan'ny teny de ny mozika rapy anisany nasahan'ny teny akoatra mozika rapy de anankiray analako satroka ohatra soko be sareraka samamokany avana veleponsatoly malagasy satria ny fanjakana palatateraka no tsy mampiatra dispitsarana indrindra raha afaka matikio raha matotandapabisina. Alors, je prends un article de Midi Madagascar qui évoque qu'en 1997, deux amis d'enfance connus sous le nom de Tongnat et Slamja ont fait le choix de fonder leur propre groupe, 18.2 à l'époque, et en 1999, avec l'arrivée de Dav, ça devient 18.3. Et ma question est que c'était quoi alors la principale raison qui vous a fait baigner dedans? Et quand on voit maintenant le succès de votre premier album, surtout Mdafingo. Raha verenina kely fotsiny tantara dia zahay ireo samy mpiambatra tao anatin'le collectif hoe Kivamidona. Io ny collectif voalohany indrindra nisy teto Madagasikara de tao daholo, tsy hoe tao daholo fa tao ny rappeur avy eto andrenivohitra sy avy any faritra sasatsasany sahala amin'ny Xta, Benji, Shaobois, na Doublin, na Slamja, Dav sy ny sisa maro de maro de rehefa mipasaka io collectif io de nanomboka teo no teraka amin'ny 20 faingrova satria nanantona Slamja hoe ndao tsika selahy hitambatra anao tarika anankiray satria hitako hoe misy filinana ireo lahy mifanakaiky de teraka teo ny 20 faingrova janoary 27 namoaka ny lira hoe Adala Beroa. Keza lesson Tongnat hela lesko pala zak fa hoe mtapta hey shit tis blema tis kwa lesson slam laklela zak fa kofts mlala wana magen sa lesfa tolo tambatan chumakas balam de full smet fu tis kwa follow les tambcha de hey ato ve hey valam full fango yeah. De aveo tam'izay taona zay ihany rehefa nandray anjara tamina hetsika anankiray teny andray sory teny ny 20 faingroa tadidiko tsara mihitsy zay teny amin'ny terminusany andray soro teo ambody manga zay nresaka za Slime de nanatona anay Davy de niteny izy hoe maniry niditra ao anatin'ny tarika de nanomboka teo niteraka amin'ny 20 faingotelo de aveo 20 faingotelo nandray anjara tamina festival hoe Opverap tiako tsindrina kely mihitsy io satria anisany nitondra anjara briky be afampafantarana ny rapy tany ambolohany tany izay tompokila Patora Soanay no initiateur an'io festival io nitomboka tamin'ny danse hip hop izy de aveo nitohy tamin'ny mozika rapy amin'izay de ny faran'ny festival Opverap natao teny Andohalo tamin'ny 27 de nandray anjara tamin'izay 20 faingotelo no tamin'izay ihany koa nivoaka ny compilation voalohany indrindra ny rap gasy hoe Rima Gasy. Nandray anjara tao anatin'io 20 faingotelo tamin'ny lohateny hoe Paradisa de mihitsy fa tamin'ny alalan'io
compilation zany voaka tamin'ny CD io no nahafantaran'ny olona tsikelikely ny 7/7 dia ny 7/7 avy eo nefara tamin'ny fanaovana album hoe minday figy voalazanao teo mivoaka ny 7/7 izay nitondra anay tamina faritra maromaro teto a Madagasikara. Souvenir amilay. Misy sariko ny gazetiko midiny tribune de l'Express. Zale prosista nefa midahin nday figo. Minday figy onaty. Kazange tsy nandalo te 1 te 2 te 3 Fatenzay. tonga de tany 4 de nas bourse. Tamin'izany fotoana zany tokoa ny mpanao rap tena nieritreretina misy cliché mipetraka foana hoe jolamboto na ratsay dia hoe adala. Teny lalovinay zay ko. Lalovinay zay terme hoe adala zay dia 7/7. On sait maintenant que vous étiez l'un des premiers qui ont fait les premiers textes satiriques à l'époque, mais concrètement, dans quelle mesure vous êtes différencié des autres groupes de l'époque dans votre approche de création? Tombony be ho amin'ny 7/7 aloha tamin'izany ny fananana ny davy satria izy no namorona ny feonkirany 7/7 rehetrarehetra. Tamin'izany fotoana ny fitaovana nampiasaina amoronana hira dia Korg X3 zay. Na Korg X3 na PSR 720 Yamaha zay ny ampiasainy. Korg X3 nafinaritra kokoa. Davy anisan'ny nafehany io dia nanampy be tamin'ny famoronana nataonay zay. Le hoe napiavaka ny 7/7 dia raha veriko kely indray ny tantara tamin'izany tao amiko famidonana ny desambra dia namoaka lohateny zay hoe Jomakasy 7/7 dia Islam nandeha rery namoaka lohateny hoe tsy maintsy mivovo dia fitambaran'izay mondinay rola zay no hitako hoe napiavaka ny 7/7 le manoratra zavatra somary misy humora nefa avy amin'ny zavatra réalité ohatra ny zavatra resahanay ao anatin'le izy. Anjana masany atemera saina piga veritsita. Zay telo njam madala ty mozika. Telo magnifique. Dia zay tombony be anay 7/7 fa teneniko anao fa zay nge tsy nieritreritra mihitsy hoe nipoaka sala amin'ireny 7/7 na zay telo ara choqué tamin'le izy na ny fomba nandraisana an'le izy ara hoe ahoana ny ainana an'ity zavatra ty tena nanahirana. Tsy hoe nanahirana fa somary napatahotra kely an'le izy satria lasa miova hafa mihitsy ny fijerin'ny olona anao, niova le statut anao dia fa ny zavatra anankiray tazominay telo mitsama dia hoe mijanona amin'le izay anay foana zay eny amin'ny fiarahamonina zay misy anay. En même temps, le rap a explosé dans les quartiers de la capitale dans les années 2000. Alors, peut-on parler d'un véritable âge d'or pour le rap malagasy? Ho anahy manokana aloha dia âge d'or mihitsy ny année 2000 satria teo ny tena explosion hoe tena feno zay toerana rehetra nanaovan'ny rapy live zany. Anisan'izany ny afindasy voalohany tao Antsamanitra. Teo aloha ny afindasy voalohany ary mbola nisy hoe A Charge for Life zay nentina nanampiana olona anankiray izay tsy maintsy hoe nievacuena zany izy hitsabona ny tenany dia ny rapy no nitambatra tao Antsamanitra dia feno be koa izay daty anankiray zay. Azo lazaina hoe âge d'or ho anany taona 2000 satria be dia be koa ny tarika izay mipotra lasa fantatry ny grand public. Sahala amin'ny Rabosa ohatra, sahala amin'ny Carnage, be dia be ny hita zany amin'ny rap malagasy tamin'izany niodina tamin'ny Hainao Manjery dia afaka mahatongana amin'ny teny hoe âge d'or le izy. Be dia be koa ny album izay nivoaka izay tsara fandray na dia tsy manana ary tsika hoe fomba fandrefesana an'ireny hoe zao 1000 ny lafo tokony certificat hoe disque d'or na tsy fantatra zavatra ohatr'izany fa zany zao zavatra milay zany raha tanteraka aty aoriana hoe misy karazany zavatra ohatran'izany. Et là, tout à l'heure, on a essentiellement parlé de l'explosion du rap dans les quartiers de la capitale. Prochaine question.
Comment ce genre musical a-t-il dépassé la capitale pour se diffuser à l'échelle nationale et atteindre maintenant le niveau de popularité qu'on connaît aujourd'hui? Za tonga de misaotra be da be andreo technician eny amin'ny anao manjery sy ny télé satria tamin'izany tena hitako hoe be dia be nanam-pitiavana an'io rap io dia nanaparitaka ho azy fotsiny izy noho ny fitiavany an'le izy fa tsisy resa-bola zany hoe mevola zay vao mandeha ny hira lahy na mevola zay vao mandeha ny clip lahy fa nandeha ho azy fotsiny le hira zay tsapan'zareo hoe tsara dia niodina teny amin'ny station na radio na télé le hira na le clip dia hitako hoe anisan'ny tondra anjara biriky tsara technicien an'ireny radio reny na ireo tompon'andraikitra izay niasa teny amin'ny anao manjery teny zarana azy atsitrapo dia tia big up be andrareo fotsiny eto zany zao hoe satria zany zavatra zany hitako tsy ampy amin'izao fotoana izao satria amin'izao fotoana izao lasa baikony vola loatra ny anao manjery. Et là maintenant ça va être une question un peu plus personnelle. Au fil de ces 35 années d'existence, quels sont les véritables pionniers et porte-drapeaux du rap malagasy? Et d'après toi, le groupe 18.3 fait-il partie de cette liste de référence? Bien sûr, Farambifolo Fankitelo ao anatin'izay. Fa ao anatiny koa ohatra ny Daop, ao anatiny Shaoboana, ao anatiny Rabosy, Big Chimta, tonga dédicace be ny anahy eto. Izy koa Doublene, Psychopass sy ny akamany ao anatin'ny X-Crew, ny akamako ao anatin'ny Diocèse, Carnage, Big Tovolahy MBL. En fait, reo anarana rehetra zay anisany nandray anjara tamin'ny afindasy. Raha vehivavy ohatra dia nisy ny Zazavavindrapy, Baumsabug na nisy ny Kilowatt, PDP, reo nitondra anjara biriky ary tsy afaka arefesiko le izy fa hoe tondra anjara biriky izy ho nametrahana hoe monument le kolotsaina hip-hop, le mozika rap. Oui, PDP mialatsina. Mbola ho teneniko ihany koa ny DJ koa ao anatiny. DJ Nati, DJ Mr T, Melo J, izy daholo reny DJ reny mialatsiny amin'izay tsy voatonona. Fa anisany ihany koa nihetsika tamin'izany fotoana zany tany amin'ny boîte de nuit, sahala amin'ny hoe Amnesia, sahala amin'ny hoe Caveau, le Caveau, satria tamin'izany rendez-vous mihitsy isaky ny sabotsy après-midi misy etika hip-hop. Eny amin'ireny toerana ireny dia eny ny tanora fakahita, eny ny azo lazaina hoe underground kely le mozika sy le mouvement hip-hop ihany koa satria eny ny andrenesana hira hoe tsy niodina teny amin'ny hainao manjery rehefa manao live kely ny rappeur tamin'izany. D'autres figures du rap sont apparues dans les années 2010 avec la multiplication des labels comme Agratskeza, Tsuta, Rabous et Bolo, très connu comme l'un des meilleurs représentants du rap conscient avec Cool Tsenament. Et comment trouves-tu l'état actuel du rap malgache justement? Raha ohatra hoe talenta fotsiny resahana, PDB tena PDB no talentueux ao anatin'ny mozika rap io. Reo génération amin'izao reo tena PDB fa tsy ampy ny visibilité ho andry le rony ino resaka hafa fa mila miezaka ny tsirairay ampafantatra ny vokatrany fa tena PDB mana-talenta na ny beatmaker amin'izao fotoana zao satria zany galéranay talohany zany beatmaker zany teneniko anao teo hoe Corgix3 namoronana tamin'izany fotoana zany tsy izy efa tsy davy njaka ny Degamtse zay dia rivo kely dia ireny nafehan'le izy dia anankiroa ihany nisy tamin'izany fotoana zany Corgix3, ny anankiray teny amin'ny studio Tiada na studio Nada, ny anankiray na olona particulier zay lasa namana teny Manakambahiny na fomba namoronana feokira fotsiny ary dia efa olana be fa amin'izao ny nouvelle génération tena manana chance be ry zareo hoe efa eo ambany masony daholy ny zavatra rehetrarehetra afahana mamorona vokatra tsara sy ny olona afahana miara-miasa azahoana vokatra milay zany dia anjaranjareo mitiravina ny réseaux sociaux fotsiny raha ohatra
tonga de fanakaiky ohatrany mamoaka hira zao eny amin'ny réseaux sociaux le artiste de tonga de mahita ny réaction ny olona hoe misy tia na tsy tia le izy manana tombo mibery zareo manana tombo mibery avy eo raha iverinako kely fotsiny ohatra hoe teny agradsikaiza tsy ny ranto eo de tena me big up kely ho an'ny Dansmo Killa satria izy anisan'ny tondra anjara brique be koa tamin'ny nananganany an'le label Gasploity nahafantarany agradsikaiza ireo nahafantarana ny Tsota nahafantarana ny ODI nahafantarana ny OGH sy Askin nisy anjara brique be netiny le ry ho an'ny rap gasy. Et bien sûr, il y a des personnes qui ont été oubliées vraiment comme Dansmo, qui avait propulsé d'énormes talents. Et pourtant, alors, qui recommandes-tu parmi la nouvelle génération du rap malgache et qui t'impressionne le plus en 2025? Ça zany rehefa mijery an'ireo nouvelle génération de variana kely satria tena be de be followers zareo ohatra. Fa aveo manontany tena hoe reo followers reo ve raha ohatra ka misy projet mivoaka misy vidina na misy live ho ataon'le artiste de tena maly an'le antso zareo eo fotsiny zay ny zavatra anankiray hitako hoe misy lafy tsara fa misy lafy ratsiny ny famoahana projet free download de zay tena lasa nitobaka tao anatin'ny taona vitsivitsy zay lasa zatra an'izay le mpanaraka an zareo de any mila asina fiheverana kely angambany amina fa ohatra za zao ohatra nijery nisy live zay de nandeha tam'le izy efa nahitany live ny RNDR zao ohatra RNDR tena public show manomboka voalohany hatramin'ny farany mahay lyrique sa le ry kikika be sy ny sisa le ry zao hitako hoe anisan'ny hoavin'ny rap gasy amiko Fabs Brown zako anisany Voix Gang zao namoaka EP zay le rony hoe The White Tape tao anatin'ny adiny 3 izay adiny 3 ny voan'le izy satria nataon'le ny free download le izy 3000 ny olona 3000 mahery ny olona ny download an'le izy tao anatin'ny ray andro 5000 take be da be zany mpanaraka sy lina amindry le rony zany oui tena tokony isy zavatra milay be am'izay amin'ny hoavin'ireo rappeur am'izao reo ary za mahita hoe fa miainga ny compte à rebours fa miandry ny fotoana i-point fotsiny sisitsika talenta tsy ny talenta ny olona eto fa ny olona massa mandrotsaka vola ao anatin'ny monde izay tena tiampy ao anatin'ny monde-ny rap. Et d'après toi, en fait, pourquoi, comme vous, 18.3, qui avait réussi à percer dans le temps, mais notamment aujourd'hui, on voit des rappeurs qui explosent d'un coup et qui disparaissent de suite, comme, je ne dis pas forcément des mots, mais il y a des personnes qui ont explosé suite à Fanslane, et maintenant, plus personne ne les connaît. Et pourtant, en fait, qu'est-ce qui déclenche ces facteurs qui délaissent souvent les rappeurs qui délaissent les rappeurs et qui fait qu'ils n'arrivent pas à percer dans le temps comme vous étiez à l'époque? Amiko, misy documentaire an Jay-Z zay hitako de niteny le ry tao anatin'io izy le ry hoe patience et persévérance reo ny clé izay mitondra anao any amin'ny succès akoatran'izay travail anao fa travail ao ambadika ao de za koa anisan'ny nahita ny nahaterahana tarika be da be sy rappeur be da be satria nanomboka tamin'ny 1997 za nanentana fandaharana tamin'ny radio nisy fotoana tamin'ny télé hatramin'izao za mbola manao azy foana de hitako ny zavatra hitako tao anatin'izay zany eo amin'ny 2 taona 3 taona eo de midisparaître avy eo le bandy na le groupe de zay patience sy persévérance zay hitako hoe tsy ampy amin'ny bandy avy eo le izy hoe inona tokoa ny tena nofinofiny moa ao anatin'ny mozika io inona ny tena nofinofiny de arakaraka an'izay nofiny zay ny investissement tokony hoentiny na ara-potoana na ara-bola na amin'inona satria
raha iverina kely fotsiny zao ohatra hoe agrady ange tsy tonga ho azy ohatran'iny izy raha tsy nisy patience sy persévérance be tao anatiny satria événement nataon'ny Gasploit ty Dansmo no nandraisana anjara fifaninanana resaka freestyle zay jury tam'izay fotoana zay ary agrady efa hitako tao anatina tarika hoe fokiray zay tany aloha fa fitiavan'le rian'le izy de mifatokisan'ny tenany de nandray anjara tamina fifaninanana sahala am'ireny izy enjana ange zany hoe miditra anatina fifaninanana zany nefa mba azo lazaina ihany hoe efa mba fatapatatry ny communauté ihany le bandy de nivoaka nandresy moa izy tam'izay fotoana zay de iny agrady ny ray am'ireo misoratra ao anatin'ny tantaran'ny rapigasy de averika any hoe patience et persévérance no tiampy mety misy taontsika miteny hoe resaka moyen vola fa misy travail hafa afaka atao an'izay na fotsiny ara hoe ny fandondomana tonga makany am'le radio ianao manatitra nira fotsiny ara ohatra manao an'izany ve bandy am'izao fotoana zao nanao an'izany ve bandy taloha fa ny akabeazany de nitazominy ho anazy sy manodidina anazy na zara manao fandarana rapy misy ireo hira tsy tonga aty amina le bandy ary tsy manatitra n'le hirany aty amina ka eo le tiako tenenina hoe raha toka tsy tonga amin'ny raha toka tsy mipersa izy raha zay ny tenenana anazy de izy ihany ny responsable voalohany indrindra am'izay le artiste foana ny responsable voalohany indrindra am'izay. Est-ce que tu as un dernier message à dire aux jeunes qui nous suivent aujourd'hui? Voalohany indrindra misaotra ny Ranto sy ny ekipa nanasana teto amin'ity fandaran'ity de raran'ity fandaran'ity ho ela velona satria milay ny fisina zavatra ohatran'izao araka ny teneniko tsy haiko miveriny impiry tao anatin'ity resaka fanaovantsika ty hoe visibilité ilain'ny tena artiste zany ny afatro ho an'ny mpanaraka tsika moa zao efa miaina ao anatin'ny resaka streaming ohatra de tena manasa ny rehetrarehetra hiditra am'ireny plateforme de streaming isan-karazany satria eny no izaran'ireo artiste ny vokatra ny am'izao fotoana zao de manasa anareo anjifa eny na ny ana ohatra zao ny projet ako farany tamin'ny janvier teo no nivoaka hoe HBD volume 2 Heartbeat Devotion fanalavana azy dia disponible eny amin'ny plateforme de streaming le izy de manasa anareo anohana ny artiste zay tianareo mety mamoaka free download izy fa rehefa mamoaka projet izy ohatra hoe misy vidiny na manao live izy de vidio le izy vidio ny tapakila fa aza miandry tataka fotsiny zay ny fomba fanehoana indrindra ngamba ny an'le fitiavana sy fanohana le artiste ary apaela velona an'ity mozika rap tytsika ty. On arrive à la dernière et à la 6e question. Et pour toi, qu'est-ce qui manque actuellement au rap à Madagascar? Et souvent, dans le monde musical d'aujourd'hui, il est très facile de percer à l'international. Et selon toi, doit-on trouver d'abord notre originalité avant de penser à l'international? International, aloha hitako hoe tena tsy mora zany ny mipersa hoe national rehefa tsy mora maika fa international zany tena mila travail ana inona re zany fifandraisana amina olona isan-karazany olona mahafantatra ny zavatra ny ivelany tiako tenenina hoe ny fanodinana ny hira sy ny resaka communication sy ny sisa mila mahafantatra an'izany aveo raha hoe international zany amiko tsy voatery nefa tsy manakana hoe tsy maintsy ohatra hoe mampiasa valia ohatra tsika na manafangaro amin'ny mozika misy rotsa eto amin'ny tanàna tsy voatery fa hoe ahoana ny atao mba hatongavana amin'izay sehatra hoe international zay misy trave tena enjana be ao de
Hito amina manokana tena mila mihitsy hoe eto amintsika aloha mila implantena eto Madagasikara ny label tena matanjaka. Raha misy Def Jam eto amintsika eto raha misy label Salamza, Rock Nation sy ny sisa tena tonga de zavatra hafa ny tranga eo. Ary raha ny talenta raha malagasy ny resana tena manana be da betsika. Merci Tong, merci d'avoir justement été venu dans notre émission pour parler du rap malgache. Est-ce que tu as un message à faire passer aux jeunes qui nous regardent aujourd'hui et pour tous ceux qui veulent te suivre ou qui veulent suivre tes projets, est-ce que tu as des projets en cours et où est-ce que on peut te retrouver tes sons, tes musiques ou tes émissions? Misaotra ny randoko rona nasa teto sy ny ekipany mahafinaritra ty fandaranty de mirary an'izany ho ela velona. Ny afatro manokana de toano foana ny mouvement fa nareo mpanjifa, nareo mpieno anisan'ny mitondra aina sy mitondra hery amin'ny kolotsaina hip-hop malagasy sy ny mozika rap malagasy. De toano foana ny artiste rehefa moka zavatra marina hoe tatoato nitobaka be ny projet free download sy ohatran'izany fa aza zatra miandry an'izany fotsiny fa rehefa mamoaka le artiste hoe album tena hoe vidina amin'izay de mba vidio le izy na amin'ny endriny physique io na mety hoe amin'ny endriny digital hita eny amin'ny plateforme de streaming de toano foana rehefa manao hetsika izy de mba vidio ny tapakila de mieza ihany koa mafantatra ny tantaran'ny rap gasy. Marina hoe tsy misy boky, tsy misy documentaire afantarana zany fa teto zao ohatra misy anjara biriky kely netiko fampafantarana zany de mieza tsy fantatro hoe mba miresaka amin'ireo zoky ohatra ny ohatr'izany mba liana amin'le tantaran'ny rap gasy. Zay mantsy zara tsy ampy kely koa ao anatin'ny tantaran'ny rap gasy eo ny mampiavaka an'le olona hoe tena passionné sy le hoe olona tia an'le izy fotsiny. Ny olona passionné tena mikaroka tantara izy ny zavatra nitranga tany aloha tany de zay ny anentanako ny rehetrarehetra de makasitraka be da be. Ny afahana mien'ny mozikako zany ny albumako voalohany indrindra 3 nivoaka hoe HT Arena Kibontangy 4 avy eo namoaka EP hoe HBD volume 1 série ana album le HBD zany izay hoe avoakako isaky ny datin'ny anniversaireko de nivoaka ny datin'ny anniversaireko misy le volume 1 fa avy eo volume 2 tena nila fotoana ela mihitsy zay vao nivoaka izy tamin'ny janvier farany teo iny 2025 de HBD volume 2 de ireo vokatra rehetrarehetra ireo afaka inonao eny amin'ny plateforme de streaming salam Spotify, Apple, Deezer sy ny sisa fa afaka eny ihany koa amin'le plateforme de streaming malagasy mozika. De ny projet be da be ny ato andohako, mbola be de be mihitsy ny ato andohako tiako tanterana anisan'izany ny album en commun izay iarahako amin'ny vadiko Bamps de fa miezaka mandroso tsikelikely zay fanatanterana izay. De 8 eo ihany fa manasanao anaraka amin'ny pejiko Tongnato official eny amin'ny Facebook. De farany ny fandaharana mbola manentana fandaharana foana am'izao Bomb Rush ny anarany isaka ny sabotsy am'roa amin'ny 3 na 10 minitra natokana ho an'ny rap gasy izy io. Rap gasy fotsiny ao ny afantaranao anireo mety hoe tarika vao misondrotra mety manao back in the days kely koa mba mampatsiahy kely andreo hira taloha sy ny sisa de ao ny afantarana ny vaovaon'ny rap gasy de manasanao anaraka an'izany amin'ny onjam-peo an'ny RTJ le izy 96.6 FM. Zangue tsy nandalo de 1 de 2 de 3 Tonga de tany akato de nas boursin